ka noho izany dia zao mandrositsika zareo a tena miteny aminareo a 152 millions le téléphérique zany dia i Macron teny amin'ny André Rajoelina hoe manamboara téléphérique lahy tsy manambola lahy fa omeko vola lahy anaovana téléphérique ary le trosa ny gasy kely manenganiny no mandoa amin'izy ho pareny ho an'ny malagasy le izy satria ny fantrana malagasy trongo homana mijaly dia ianao anangana zara téléphérique na 152 millions d'euros amin'ny fanamboarany téléphérique io dia entreprise frantsay no mahazo tombony amin'io miverina amin'ny la France any zany le vola scandale faharoa électricité ny olona mijaly amin'ny délestage dia anangana centrale électrique hafa 6 mégawatt zay andoavana 48 millions d'euros juste hoe ampandehanana ny téléphérique fotsiny zaly ny olona amin'ny électricité dia nao resaka revy filinanao manokana fotsiny revinao manokana fotsiny dia manangana inao za manangana centrale électrique ianao zany fe tsy fanaovana tsinotsinona malagasy fanaovana malagasy ohatrany tay ny fahatelo dia ny lalana alehan'iny téléphérique iny dia amina quartier ny palana dôlodôlodôlo iny ary miafara any Ambatobe trano manokana André Rajoelina sy ny fianakaviany dia hita be mihitsy hoe tsisy rahiny André Rajoelina le malagasy mahantra fa dia filinina matsaratsara fiainany no ataony izy mianakavy skandale faefatra ny gasy indray no andohany trosa miompapina anamboarany téléphérique io sady miaraka amin'ny zanany le malagasy mahantra tsy afaka andeha amin'ny téléphérique io satria ny le gasy mafiady kely 1 euro par jour ny iainana dia ny sénateur frantsay indray no mandeha miteny any amin'ny gouvernemanta frantsay ny nandefa taratasy any amin'ny ministre économie hoe tsy rary ny ty ataonareo ty firenena mahantra be io ve dia varotanareo sakabeloha amin'ny téléphérique io dia tsisy mihitsy appel d'offre mananontany ny malagasy na manontany ny entreprise hafa eran'izao tontolo zao hoe izy afaka manao an'io mety moramora kokoa mety efficace kokoa tonga dia kolasy sy poma entreprise frantsay mamboatra an'io zavatra io hatramin'ny tondrany André Rajoelina dia mahazo marché foana kolasy miezaka mpanjaka mampatory ny vahoaka io no ataony taka misy eto Madagasikara ampatoriny ny vahoaka ozy izy hoe mety tsara ne ty fiainantsika ty tsisy zavatra maninona eto tout va bien na dia impito maty arany jironao dia ozy izy hoe tout va bien matory daholo fa mety io fiainantsika io ary tsy tia fiovana zany fiovana zany tsy ao anatin'ny dictionnaire mpitondra le avy ina no antony satria ny fiovana dia manozongozona ny sezany tsy tiany zany tsy mahazo miteny ny vahoaka ampanginina ny vahoaka izay miteny ao anatin'izany dia iharany gagazo izy ny mpampianatra teto dia zao ny toetrany feno ozona fitaka fanaovana ankeriny ny ao amin'ny lelany ao dia zao fampahoriana rehefa miteny izy dia fahoriana ho an'ny hafanao anatiny zavatra rehetra saintsainy ny sainy rehetra ny atidohany sy zay ao anatin'ny fony rehetra dia faratsiana daholo anao zao zany ny fitenenana candidat Marc Ravalomanana malagasy toinona no everinao fa ho hita afaka 5 taona amin'ny mandat izay ho tantaninao malagasy azy tena miverina mamalagasy azy manana n'le sotoavina mamalagasy azy ary mendrika zay ny hafa indrindra ireo vahindrao ko ny malagasy zay amin'izao fotoana zao dia malagasy faible na hoe reraka osa satria mahantra loatra izy iverinareo fa ny vidiny ny coup d'état notangina tratra 8 milliards de dollars zay ny compte sotra avy amin'ny banque mondiale tsy netiko ty dossier tsy mahazo mitona fa jereo amin'ny site Marc Ravalomanana official fa any misy azy 36 milliards de dollars izy raha tamin'ny 2018 zany hoe tamin'ny 2009 jusque zao ny any sotra avy amin'ny banque mondiale zany ty teny zany hoe tsy maintsy averina malagasy ny asima malagasy azy tsy maintsy ménage dôly ary fitaovana eo am-pelantanany ny taleta zay men'Andriamanitra azy sy ny famezam-pahasoavana men'Andriamanitra azy amin'izao fotoana zao malagasy dia miaina amin'ny tahotra tsy afaka mamokatra miaina amin'ny tebiteby satria manjaka dia manjaka ny asan-dahalo ary mantra dia mantra izy tsy mba afaka mijoro satria osa hoy aminareo ka ny malagasy zay tenaitsika fa ho azy dia hoe malagasy miasa miaraka
afaka mamokatra indray a afaka manana ho aviny sy ny fanantenana fa izany aloha tsy maintsy maingy indrindraindrindra am'le fametrahana lay décentralisation effective zany hoe miainga avy any amin'ny fokotany de mahatsiaro izy faharovana fokotany reo tsy maintsy apetraka zay faharoa ny beny tanàna tena izy ny tompo tanàna izy marina anao tena premier magistrat de la ville zany zany ny malagasy tena tenaina de afaka mandray an-tanana ny asa famokarana asa fampandrosoana ny asa indrindraindrindra fa hoe ny fandripahalemana ho fantatra ny se fokotany eo ary ihany kio a tsy maintsy malagasy afaka mampianatra ny zanany a sy reo mbo reherery zany hoe manana ampy am'izay fidiram-bola satria vita daholo ny zavatra mpomena azy tsisy tahotra ntsony tsisy aiai ntsony malagasy afaka mijoro amin'ny fahamarinana satria mahatoky ny fitondram-panjakana ary mahatoky ny mpitandro ny filaminana malagasy tena manana zo zay tena zo ananany zay a tsy azo soana aminy tsy toavina mamalagasy zay ny tiako averina président Rajoelina sao dia mbola manakambara amin'ilay vinam-piarahamonina no sa hivadika aloha hevitra hafa sika araka nylazaiko teo a ny andrasan'ny vaoaka malagasy ankehitriny tsy fampanantenana ntsony tsy resabe ntsony fa vely rano zavatra afaka refesiny zavatra afaka ho tanterahana ary zay no atolotro ny vaoaka malagasy ankehitriny manana programme an'asa ao anatin'ny UEM zay afaka tanterahana tsara amin'ny lafiny rehetrarehetra zay no atolotro ny vaoaka malagasy ankehitriny ny fampandrosoana zay tsy hita zay tsy afaka no eto mpitondra rehetrarehetra mifandimby teto dia ny expérience azoko tao anatin'ny tetezamita zay tao anatin'ny tena fitondrana sarotra satria niarany tantana tamin'ireo mouvance hafa ankehitriny rehefa lany voalohan'ny république dia hitantana amin'izay irery amin'ny ekipa teknika sy politika hiaraka anatanteraka amin'ilay hoe fanavotana tena fanavotana ny Madagascar. J'espère que ce qui vient de lui arriver sert de leçon au président malgache Rajoelina. Choisir de faire plaisir à la France au détriment d'un pays frère n'est pas une garantie de protection éternelle par le colon. Permettez-moi, pour vous éclairer, de vous rappeler un épisode sanglant qui s'est déroulé il y a 3 ans en Centrafrique. C'était le mardi 1er mai 2018. Ce matin-là, pendant la messe, un groupe d'hommes en armes entre dans l'église catholique Notre-Dame de Fatima de Bangui et, sans crier gare, tire sur les fidèles. Le bilan est effroyable. 26 personnes tuées et 99 autres blessées. Les auteurs de cette exécution barbare sont les miliciens du groupe PK5. La justice centrafricaine, après avoir établi que 2 mercenaires français, Christophe Rento et Bernard Cousin, ont aidé, instruit et entraîné les auteurs de cette entreprise terroriste, lancera des mandats d'arrêt internationaux à leur encontre. Et c'est ainsi que le mardi 5 février 2019, Christophe Rento est interpellé à l'aéroport par la police de l'air et des frontières malgache à Antananarivo. Mais, au lieu de l'extrader vers la Centrafrique, qui en avait fait la demande et dont les responsables de la justice s'étaient rendus sur place pour prendre livraison du colis, le gouvernement Rajoelina préférera expulser la barbouze vers la France, qui bien sûr ne le poursuivra pas et à partir de laquelle celui qui se présente comme expert géopolitique de l'Afrique continue de proposer ses services nuisibles pour notre continent. Alors, quel arrangement occulte conclu avec la France était plus important pour Rajoelina que d'honorer l'engagement officiel de l'État malgache d'extrader Rento en 2019 sur la base de la convention signée entre les 2 pays africains. C'est pour cela que j'ai commencé en disant que j'espère qu'il a appris sa leçon maintenant. Sans doute qu'à ce moment-là, Andry Rajoelina n'anticipait pas qu'il finirait lui-même par devenir la cible des officines françaises. Et pourtant, nous y voilà. Les comploteurs de Madagascar, Paul Mayo Rafano Arana et Philippe Marc François, sont 2 officiers sortis de Saint-Cyr, l'usine de production des mercenaires français. Le premier a même été conseiller du président Rajoelina jusqu'en 2011, avant d'offrir ses bons conseils à l'archevêque de Tananarive. En tout cas, c'est ce qu'il a écrit sur son profil LinkedIn. Des armes ont été trouvées et des audios explicites
sont aux mains des autorités malgaches. Du même acabit, nous avons le sieur Juan Rémy Quignolo, arrêté à Bangui le 10 mai de cette année, qui avait chez lui tout un arsenal et qui espionnait les trajets du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. J'espère que vous ne serez pas surpris si je vous apprends qu'il s'agit là aussi d'un militaire français à la retraite et qui entraînait les membres de la Séléka dès 2013 avec ses copains Christophe Rento et Bernard Cousin. La boucle est bouclée.